Famintotsika eto anatin'ny fampirahalam-baovao ny sehatra ny fampianarana hivoaka amin'ny herinandro 17 aprily 2024 aorian'ny fotoana ny fialan-tsasatra ny fetin'ny Paka. Ny VATSIM-PIANARANA 10 volana sy ny ekipement ho an'ireo université manerana ny Anosy. Raha ny fanambarana iarahana ministera ny fampianarana ambony miaraka amin'ny ministera am-positra sy ny fifandraisan-davitra androany. Manambafiro ministera rotota fa ny fahatarany fanomezan'ny université sasany ny lisitry ny mpianatra no antony tsy mbola ivoany VATSIM-PIANARANA. Tsy maintsy manao ny fanamarinana ny tsisy ny anarana miveriny-ndroa na doublon ny tompona ndraiky mpanjakana mialohan'ny fivoany VATSIM-PIANARANA. Araka ny fanazavana, raha efa navita tanteraka nanome ny lisitra teto Antananarivo, isan'ny tsy mbola nahatonga ny lisitra mihitsy hatreto ny université ny Toliara. Fitiavana Doni sy Ivrasata no tondra ny andindin'ny fanazavana. Ny sesesy ny fanaovana fitokonana nataon'ireo mpianatra amin'ny université noho ny tsy mbola fivoahany VATSIM-PIANARANA. 10,000 sy R1 sy R1 ireo mpianatra voasoratra eny anivon'ireo université manerana ny Nosy ho an'ny taom-pianarana vaovao ity, hoy ny tatitry ny ministera am-positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra. Tsy maintsy mandalo fizerena avy amin'ny fanjakana ny anaran'ny mpianatra tsirairay avy amin'ny université mpanjakana enina eto Madagasikara, hoy ny fanazavana. Isoroana anarana miveriny-ndroa na ihany koa ny mpianatra misoratra anarana anaty lalam-piofanana roa samihafa satria tsy misy afaka misitraka VATSIM-PIANARANA roa dia tsy maintsy nojerena avokoa. Notsopahan'ny ministera am-positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra ny resabe miely fa ny tsy fanana ny fanjakana vola sy ny tsy fahaizan'ny fitantanana arakajy mirindra no antony tsy mampivoaka ny VATSIM-PIANARANA ka mitarika amin'ny fitokonana. Ny andrendreo lista reo napatara ny fivoan'ny bourse amin'ny mpianatra eto anivo mitany sy ny firenena. Ka izay nga mantsara marihana voalohany indrindra satria mety maro ny olona tsy mahazo an'ilay situation sy le contexte milaza fa ny fitondram-panjakana no tsy te-handona, ny fitondram-panjakana no milalao amin'ny fiainan'ireo tanora malagasy, na ny fitondram-panjakana no manao tsinitsinina amin'izareo tanora mpianatra. Ny fahataran'ny lisitra vaovao n'ireo mpianatra niditra ho an'ny taom-pianarana vaovao ity avy amin'ny tompona andraikitry ny université no antony tokana tsy mahatonga ny VATSIM-PIANARANA mivoaka hoy kosa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Manampy ny lisitra ny tsy maintsy fanajana ny antanatohatra amin'ny famoahana ny volam-panjakana izay tsy maintsy miankina amin'ny lisitra hatrany raha teo. Isika amin'ny teny izao moa zany dia ny université n'Antananarivo no nahatonga an'izay lista zay dia eo ampanaovana vérification finale amin'le contrôle na doublon ny fitondram-panjakana ahafahana miroso amin'izay engagement izay. Ho an'ny université Mahajanga sy ny université ny Fianaratsoa dia nanatitra n'izany lista zany taty amin'ny ministera ireo université tamin'ny zoma lasa teo, izany hoe fa raiky amin'ny telopolony volana marsa lasa teo. Ho an'ny université ny Tomasina sy ny université Natsiranana dia natonga an'izany lista zany izy ireo omaly alatsinainy fatelo ny volana aprily. Eo ampiandrasana ny université ny Toliara zany tsika amin'izao fotoana izao izay mbola tsy nahatonga ankehitriny. Fa ho an'ireo université ny Tomasina sy ny université Natsiranana dia mbola misy fanitsiana ka naverina indray mandeha any amin'izy ireo izany lisitra izany ho an'ny fanitsiana vitsivitsy ireo ahafahana miroso. Ho an'ny université n'Antananarivo Mahajanga Fianaratsoa kosa dia efa le tamin'ny zoma zay no tonga ampanatanterahana ny dingana manaraka zany dia ny fikirakirana mahakasika ny engagement eto anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Nampanantena nefa ny ministera rotonta hafa hivoaka ny VATSIM-PIANARANA sy ny ekipement manerana ny Nosy manomboka ny herinandro 17 aprily 2024. Ny boursier rehetra manerana ny Nosy mahazo daholo amin'ilay tetiandro hivoaka ny 17 avril dia ny paiement moa zany tonga dia manaraka an'izay tetiandro zay fa ny fandaminana fotsiny no fahalalana amin'ity semaine ity sy ity semaine manaraka mandritra nyreto 2 semaines de vacances amin'ny mpianatra reto. Milaza ho manao tatitra sy mifandray amin'ny mpianatra eny amin'ny université ary mandefa ny solotenany mijery ny zava-misy eny an-toerana ihany koa ireo ministera rontonta. Nanao ny tatitra momba ny antony tsy mbola nampivoaka ny VATSIM-PIANARANA izy ireo. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety itolakandro teny an-tany na reniny.